Jamane izy ty raha de ty fanisy matio lasa latory de zahay food lovers androandray tsika de anandrana le voyage kely ndray tsika no voyage culinaire eto Tananarivo ihany fa andeha ho any Mexique tsika Mexique toerana anankiray fahafantarako azy aloha tena mihinan-kena be zareo any de mihinana fahafantarako azy manao satroka foana zareo zay de aribariba be ohatrany amin'ny dessin animé de azao tsika de andeha ho any any amin'ny restaurant tsona hoe Mexican Grill de andahoary tsika Zantsika io ambony io hito davantsika eto amin'ny devant matero atao izy de andahoantsika no dégustation sakafo mexicain hoentinay ao indray zany nareo ho any Mexique tsika dahoantsika dahoany Mexican Grill tsika moa zany araka zao hitanareo zao izy tena hoe akaiky akoron-drano akaiky Jesosy mamonjy misy anazy de ataoko anareo hoe inavy ny ao anaty carte deja aloha zao hita hoe manao livraison zareo de Mexican Grill moa zany mazava ho azy sakafo mexicain manao zareo frity de misy karazana snack zany hoe sambos, nem, crispy chicken de misy spécialité mexicaine ohatrany hoe burritos, quesadillas, tacos, sandwich de nachos zao andramanay rehefa eo quesadillas, burritos zany andramanay daholo rehefa eo de grillade moa mazava ho azy misy aile de poulet, pistolet, entrecôte de manao koa zareo brochette de asehoko anareo ny carte ao anatiny ao rehefa avy eo hoentiko ary ambadika ary zany nareo fa atao Mexican Grill rehefa atoandro misy an'ity sakafo mexicain ty de rehefa manomboka amin'ny 20h amin'ny 6h de manomboka manao vary sy laoka indray izy vary sy laoka plat malagasy mihitsiny ka hatramin'ny 7 maraina misy hatramin'ny vary amin'anana zany manomboka à partir ny jeudi vendredi samedi de hoanareo zay ohatrany hoe voabokala kely manao tana by night zany de afaka makaty rehefa noana de atao amin'ny Mexican Grill araka ny teneniko teo misy after hours zany rehefa amin'ny alina de misy plat malagasy gasigasy de ohatran'izao vitany henom-boritra, tongosoa, koritra, saucisse crevette, vary amin'anana sy kitoza saucisse de lasopy silamanga sy tongotr'omby io jeudi ka hatramin'ny zoma zany de 21h amin'ny 6 alina ka hatramin'ny 7 maraina rehefa noananoana iny zany le amin'ny voabokala kely manao ana de afaka makaty olo de hoe makany Mahamasina na ohatra zany de ato koa misy andreo de zay zany plus kely atao Mexican Grill rehefa lakamisy zoma sabotsy
Na andraman'ny atao amin'ny Mexican grill zany tsika androany a dia anao dégustation tonga daholo ny sakafo rehetrarehetra dia présentéko anareo daholo aloha reto sakafo eto alohako reto a dia mazava ho azy moa zany asasany za manandrana anazy dia ny atsasany a dina manandrana anazy. Voalohany aloha tia jus naturel. Jus naturel, ciseaux parfum fraise. Ny jus naturel atao amin'zareo ny verre 5000 ariary. Dia ny carafe 15000 ariary. Dia tia jus naturel Grenadelle. Dia ankoatran'izay ho andramanay koa tia eo alohako tia natsoina hoe quesadillas 17000 ariary ny vidiny dia tantaraiko anareo rehefa avy eo fa aloha présenténa daholo ry zareo. Dia tia nachos 17000 ariary koa dia tia anankiray tia tapas mexicain 30000 ariary tsy dinana landrana anazy rehefa eo dia décortiquer dina aminareo eo le izy. Dia ato indray tsika manana silicone carné zany a bazina frite dia hitanareo koa dina zany alandrana reto. Dia ty indray ny antsoina hoe burrito 17000 ariary koa dia tantaraiko anareo hoe inona avy ny ao anatiny. Dia izay ny dégustation antsika androany nona be mihitsy zay iza nona tsangany tanana nona be mihitsy Mathieu sy Tiffany Tinella dia tiany zoky ty ahoana aloha tsiron'le jus tantarao jus de inona ny endry tenena mafy fa tiany jus de grenadelle onony zoky raoarany hoe zandry hoe misotro voalohany tsara aoarandramako aloha reto jus reto alohan'ny hanomboantsika zareo misotro jus dia tsy mahay mijanona amin'le ohatrany hoe misotro kely fotsiny tonga dia midina avy eo tsara le izy misy tosina tsy haiko na citron na ino zany fa tsara be le jus atony tsara siramaminy dia glacé le izy dia ny andro mafana dia mahafinaritra be misotro an'le izy. Les fraises andramantsika andramo le fraise dia tantarao an'zareo ahoana ny tsirony. Frais be le fraise hitanareo tsy le hoe fraise andrahoina fa to dia fraise mixée. Dia tongotsika amin'izay zany dégustation tia quesadillas iny andramako voaloha satria amin'izy rehetra tiany ohatrany tiako hohanina be satria misy an'ty frite épicé ty miaraka aminazy. Dia araka izao hitanareo zao misy karazana épice be dia be miaraka amin'ilay frite iny aloha ny andramako voalohany. Accompagnement les frites épicées izy misy ohatrany poudrana chili, poudrana sakay, tsy haiko hoe inona avy le sakay misy poivre misy ohatrany grain romarin sy thym sy zavatra anona dia cumin dia ohatr'izay ny haingo. Dia ankoatran'izay ty zany le quesadillas izy ohatrany pain na moa zany ohatrany hoe pain tacos ohatrany pakopako izy Mathieu teo fa izy zany tena spécial pain mexicain dia ny ao anatiny fromage dia viande au choix dia oignon dia ny viande au choix viande nataonay choix poulet dia tapahako eo alohanareo en tout cas izy mbola mamay be dia ohatran'izao ny ao anatiny. Misy maïs dia misy poivron dia reny le poulet dia misy fofona mexicaine dia io le fromage iny tsy haiko na hitanareo ohatran'izao. Dia andramako aloha Tiffany koinana drasy aloha vetivety ny tsirony tsara be ny ina moa ny tena hainy koa le poulet sy le fromage misy maritra tsara dia le katsaka dia le poivron tonga dia manova ny tsirony izy rehetrarehetra. Dia bien sûr misy an'le goût an'le pain zay
somary ina moa tsy may zany fa doré tsara dia mahafinaritra be ny assaisonnement zareo atony tsara dia hoaniko miaraka amin'ny frites épicées le izy dia misy sauce à côté mbola ihinana hono Tiffany dia zay le quesadillas tena izy moa zany ohatran'le amin'ny dessin animé reny et d'ailleurs ny décoration anto moa zany efa manazava zay misy le tsirony misy zany ohatrany hoe ina zany ohatrany hoe anona ny ao an-tsaiko ohatrany hoe Doritos dia zay ty quesadillas ty hiditra indrayntsika amin'ny nachos ty indray zany natsona hoe nachos ry zareo ny ao anatiny ty ampovoany ty guacamole dia ty amin'ny sisiny ty rougail de tomate dia ty poulet mitovy amin'le tao anatin'le quesadillas teo ihany moa zany dia ty haricot rouge dia farany tortillas chipsana tortillas dia ty indray angambany tsoantsika amin'ny tanana dia andramako tsirairay aloha zareo dia avy eo anao boucher anankiray ho anareo le guacamole nandramako voalohany guacamole moa zany bien sûr à base-na zavoka misy citron le izy ny tsy tetena hoe be sira be amin'ny atony tsara dia ty le rougail de tomate marina fa misy fromage daholo eo ambonin'izany rehetrarehetra zany dia misy salade ohatran'izao misy ny ina moa vinaigrette zareo zany somary misy rappelana citron daholo dia ty haricot rouge ty aloha nandramako voalova ty ny tena ohatrany hoe manitona be anahy miaraka amin'ny fromage le izy ohatran'izao zany mihitsy le tsiro mexicane raha ohatra ka mpihinana chips anareo dia misy an'izay goût zay tsy karana le fa tena hoe mexicane dia ty farany poulet dia avy eo hoaniko miaraka daholo zareo ohatran'izao efa izy moa zany efa mahay mihodina rery le poulet dia hoaniko miaraka daholo zareo dia ty mazava ho azy katsaka ny tena mampiavaka mexicane misy katsaka tsaramaso daholo eny ambony assiette dia hoantsika miaraka amin'ity daholo zareo ataoko ambony ty zany zay fihinana azy normalement asiana solotena avy ao ianao haricot tomate et guacamole zay iny zany boucheko anankiray ho anareo anetrano any tsara be le izy misy équilibre de goût satria le guacamole sy le rougail de tomate fameno amin'reto zany somary atao hoe matavy ao anatin'izy dia reto ny mamepepitra dia ty croquant ao anatin'le assiette merci dia toizatsika amin'ny burrito indray zany ny dégustation manaraka raha nahatsikaritsynareo ny anaran'ny zareo fa hafakely daholo satria sakafo mexicane zay moa ma mexicane grill anazy dia burrito indray zany zao ny andramantsika dia izy ty misy fomba fihinanana anazy mba hoe tsy misafiritika be zany nareo rehefa mihinana anazy dia za aloha afaka hoe zaraina roa fotsiny raha ohatra hoe tsy nareo rery za fa ohatrany hoe nareo sy ny olona miaraka aminareo dia mazaraina roa le izy dia mba samy mihinana dia ty burrito ty zany no andramako zao burrito sokafantsika moa zany dia tantaraiko anareo hoe inona ny ao anatiny fa misy accompagnement araka litanareo io ny accompagnement ny frite ty indray frite tsotra fa tsy mitovy amin'le frite épicé teo
raha ohatra zany ka miaraka amin'ny ankizy ohatrany Mathieu Stéphanie dia le frity tsotra ny alaina dia ohatra zao amin'izay famana azy zay hohanina ihany aloha ny apotra dia ohatra zao zany a dia afotra tsikelikely dia vahana arakaraka le ina moa araka le abetsana tianareo hohanina dia amin'izay izy raha tsy lany a dia afaka hidiana dia hoentina mody zao araka ny hitanareo a ny burrito a dia abazina patina frappe a dia hohaniko ilay izy kakelika dia amin'izay mba hita hoe inavy ny ao anatiny viande aloha voatsako teo fa tsy poulet dia misy fromage misy rougail de tomate misy salade dia misy riz tsy haiko no hitanareo misy vary dia misy haricot rouge sandrinana izy zany mora kakerina kely na hoan'ny zazakely dia mora hohanina kely dia bien sûr misy sauce miaraka aminazy ny zavatra remarqueko ny miaraka amin'le vary misy sauce zany ohatra le niteneniko teo misy tsiro mexicaine sauce mexicaine tsy haiko na sauce mexicaine zany na ina fa rehefa loatra ny hoe mihina sakafo karana zao dia maheno misy anao misy tsiro karana misy épice be da be masala sy ny tariny fa ty tena ina moa enao zany le goût na mexicain dia zay asiko boucher iray farany ho anareo dia mba hitanareo koa ohatry ny ahoana ny ao anatiny dia iny burrito iny ny amaranako ny dégustation koa dia ameko ny dina indray ny dégustation manaraka tozako indray zany dégustation fanamarihana kely atao amin'ny mexicaine grille ihany tsika zao ataoko andrano dia vao niditra tato dia ohatrany misy fofona ohatrany any Mexique ohatrany misy fofona grillade misy fofona ohatrany hoe épicé dia tsara be le fofona ato dia anao dégustation tsika dia andao aribariba zay zany le tsy maintsy niteneny kely ty dia nday tsisy tsy nafantatra Speedy Gonzales tsika tamin'ny mbola kely dia ho atombokontsika amin'ny ty assiette ty zany na ny dégustation kandroany izy ty moa zany assietina tapas mexicain frite épicé fa nandrama sara to somary masitsika dia tortilla chips tortillas dia street tacos to zany antsoina hoe street tacos tacos de rue zay zany filaza azy teneny sara teo dia misy guacamole misy ketchup sy mayo dia misy sour cream ohatrany hoe abazina yaourt ohatrany mandramatsika dôsy zany rehetrarehetra zany dia ho atomboko amin'ny le sauce aloha zany nandramako zao tanareo ty ndramako aloha ty sauce ty abazina citron mamimamy ohatrany hoe yaourt misy crème fraîche montée zany le izy ohatrohatr'izay ny tsirony le izy fa mamy misy sucre kely dia ty indray aloha andramatsika guacamole purée de misy oignon misy ciboulette misy persil zany dia misy oignon dia misy citron dia misy zavoka zany bazin'le guacamole dia ho andramatsika amin'izay zany le street tacos ohatrany hoe patina sambos zany le izy atao anatiny ato dia misy io dia misy poulet dia misy persil pâte mexicaine dia ho andramako le izy ty six sauce le poulet misy le tsirona sauce mexicain dia le mitondra ny mamy le izy le sauce le sour crème dia mialléger mamy dia soft be le doux be ahoana moa fotana zany onctueux be le sauce
dia matsiro be mihitsy n'le tsiron'le izy tena apiko ty miala tsiny a laniko ty le oignon endasina kely dia tsara be tsy masika zany fa efa cuit ho andrama kely indray le frite épicé moa fa nandramandry teo andrama kely ty frite épicé ty le fahitako an'ity le épice n'ity zao hohanina amin'ity dia tena léger be apasina citron dao zany le hoe zay ny tena secret mitsotrany citron kely mandramako amin'izay le ohatra misy vary ty ao anatiny henomby malefaka be ohatrany hoe mihinana vary sy henomby ritra miaraka amin'ny rogay satria misy an'le lasary ato dia le foniny moa zany le paty malefaka be dia assaisonnement tsara be daholo tsy be sira dia ny goany original satria misy ohatrany fin de bouche ohatrany citronné zay foana ianao mihinana izy rehetrarehetra dia tsara tena tsara be anapiko dia tsy épicé be tsy hoe akory hoe mexicain dia be épice be fa équilibre tsara be ny dozin'le dia amananako azy ato amin'ity plat ty inona moa ty silicone carne zany misy somary pimenté le izy dia misy frite à première vue aloha zany misy frite misy fromage eo amboniny dia misy totokena dia ty misy ohatrany tsaramaso ny tsaramaso moa zany tena anisan'ny habitude na mexicain eto moa zany mahita hoe tsaramaso mena fa na ny africain ary dia tsaramaso no tena basen'ny zareo na sakafo maraina dia misy tsaramaso foana miaraka mofo dia andramantsika amin'izay ty ohatra zao le izy ohatrany hoe raha ohatrany hoe mitovitovy amin'le sakafo canadien inona moa nana poutine totoy ohatr'izay le izy version mexicaine dia ohatr'ity le izy québécois mantsy ohatrany hoe poutine ty zany équivalent poutine amin'ny Québec sy tena hoe masika be le izy fa matsiro dia tsy mafana be fa atony tsara ny piquant tsy dia tena hoe masika be tsara be ohatrany hoe minana ovy totokena ianao fa version tafita amin'ny fiainana zany mety azo atao tsara ny trano ty le tsaramaso mena tondra an'le ohatrany hoe ovy ao aminy mampatsara azy zany tsisy hoe goût spécial ohatrany hoe misy ovy le izy zany dia tsy masika be hoe manahoana fa manahitaitra ohatrany hoe misy mafapana kely ao anaty vava dia zay ny mahakasika an'ity dia atony tsara ny assaisonnement ny sauce tomate misy ohatrany somary bolognaise ohatrany somary kimo somary anina le épice dia amanana koa tsy maintsy anandrana kely amin'ity quesadillas ty satria misy fromage io ny eny be mihitsiny le poivron anatin'le izy dia le poulet dia zay ny dégustation tato amin'ny Mexican Grill Etiani au michialo na u
Mexican grill. Vetivety kely aloha sy eo anareo ny volony Tiffany fa netezany zareo ny volony. Ay, ela koa netezana. Dia zoko. Aiza volondry netezandry? Mampavaraka fa netezany zany ny sangany. Dia nanao coupe couture tao an-trano tao izy. Dia nanifitsika mameny? Amin'ny cadre ao amin'ny Mexican grill. Ny cadre atao Mexican grill zany ny fahitana azy amin'ny ankapobeny aloha tonga dia misy en condition ohatrany hoe any Mexique mihitsy ianao satria na décoration ary misy an'le sarisary misy cactus Arriba atale misy an'le soratra zay dia somary arida kely izy tsy haiko na volo le izy fa somary ohatrany sombre. Ohatrany somary ohatrany misy naniana ary misy ohatrany le satrosatroka ireny mijiro dia ohatrany somary mana impression zanao mise en condition ohatrany ambanimbanivohitra kely zany izy. Style ina moa fiteny reny zany. Tsy haiko fa salon ohatrany hoe salon zany. Lucky Luke. Ohatrany Lucky Luke. Dia arak'izany zay ny ankapobeny somary kelikely fotsiny le toerana. Ny parking kosa nefa tsy hoe amoron-dalana izy dia tsisy fa misy parking ao ambadika ao akaikin'ny Serendipity. Dia ny cadre zany ny note nomena azy 8/10 tsotra nefa mba misy simple mais efficace tiany ambara ao anatin'le misy design misy voyage zay. Tatarindrinanareo indray zany ny service atao amin'ny Mexican grill. Ny service tao Mexican grill zany izy ohatrany somary plutôt axé fast food izy. Dia en somme tsy dia hoe misy service be fa ianao zany manao commande dia misy olona mandray commandinao dia récupérenao eo amin'ilay comptoir ny commandinao rehefa vita izy. Dia tsotra zany service eo tsy dia misy io zavatra chichi be maleo tena tsara ianao. Dia manarotro zay mikopa-tana ho an'ny ekipany Mexican grill rehetra ao anatin'izany Madame Yuli, Monsieur Tito le serveur dia chef Yando kopa-tanana ho anareo rehetra misaotra betsaka tamin'ny fandraisana. Kopa-tanana ho an'ny ekipa rehetra eo anaty sary io azay nianaka sary taminay daholo. Dia ny note firy? Dia ny note tao amin'ny Mexican grill service dia omenay 8/10 mihinam-bara za moa misy latsaka dia zay zany no note zareo tsara fa toizy hatrany. Tantarainay anarandray zany sakafo nohanay atao Mexican grill. Izy moa zany amin'ny Mexican grill anazy dia sakafo mexicaine aribariba atale matsiro misy katsaka sy ina moa tsaramaso mena. Zavatra andreo marquenay zany eny be mihitsy misy cumin kokoa le sakafo mexicaine. Dia ao anatin'izany nina zay quesadillas. Ny tao anatin'ny quesadillas fromage de viande au choix zany misy hoe viande de poulet na viande de bœuf dia misy oignon dia accompagnement anay frites somary épicé zay tamin'io. Dia naka koa zay nachos misy viande au choix dia misy fromage dia misy haricot rouge arak'ilay niteneniko teo dia salade guacamole le zavoka tafita tamin'ny fiainana zany hoe assaisonné tsara dia chips tortillas. Dia nisy ihany koa ny burrito zany plutôt ohatrany somary ina moa izy ity ohatrany ina moa fitsonana rolls ohatrany rolls zay dia ao anatiny misy viande au choix fromage salade dia riz misy vary ao anatin'ilay burrito dia misy guacamole miaraka amin'ny guacamole. Dia nisy accompagnement niaraka taminazy rasito frite épicé.
dia ankoatrany burrito naka koa zay chili con carne chili con carne io zany raha équivalence any Québec le izy na Canada équivalent na poutine dia misy frity viande hachée dia fromage dia haricot rouge tiany any amin'ny tena mexicaine moa haricot rouge ty ohatra le film Lucky Luke regny zany na petit déjeuner zareo haricot ary dia farany no anay tapas mexicaine iny velako dina amin'ny tantara anazy ny tapas mexicaine misy karaza tapas matapasy azy zay moa misy karazana zavatra be dia be le izy dia azo ifampizarana misy sweet taco 5 pièces dia frites épicées dia chips tortilla le ohatra mantsika ohatra ny Doritos regny dia sauce guacamole miaraka amin'ny mayonnaise ketchup dia misy sauce sour zay sauce sour ohatra ny sauce yaourt monté kely miaraka amin'ny crème dia matsiro be dia ny anazy zany ny coup de cœur koa tamin'izy rehetra reo le frites épicées tena iny zany hitako hoe nanamarika na mbola vaovao be amiko ny tsirony dia ankoatran'izay sy bémol kely fotsiny angambany le burrito somary biledabledaka ny ao anatiny tsy hoe biledabledaka moa zany fa mila fahaizana zany mihinana anazy fa tsara kokoa raha ohatra ka hoe le pâte ny veny sa tao somary misy consistant kokoa ao anatiny dia coup de cœur koa le quesadillas iny zany tena conseilleko be anareo dia ny noto omenay ny sakafo tao amin'ny Mexican grill dia 8,5/10 8,5/10 marina misy ny fanatsarana anatin'le izy fa tsara le bémol fa en globalité voyage ianao anisany oui tena hoe ohatry hoe tany Mexique zay na le fofony le sakafo fotsiny any dia ianao zany misy fofopofona Doritos dia nefa le izy hohanina sakafo cuisinier dia zay dia zay ny aventurenay tany Mexique tamin'indray mitorakina dia kopatanana ho anareo abonetratra ho anareo zay te voyage anaty sakafo zany dia afaka manandrana amin'izany any Mexican grill dia ho anareo abonné vao tonga dia fa zay mandray anareo dia manasa anareo anao j'aime ny page tsika Facebook YouTube TikTok ao Instagram dia hiezaka foana zay mame tsara ho anareo satria le izy passion anay dia ataony ampitiavana be ho anareo dia andao andramana trany dia nareo koa aza misalasala en commentaire mba meme retournay amin'ireny bon plan zarainay aminareo reny dia andao andramany